Ny FET dia anisan'ny fikambanana iray izay alalana misy kokoa momba an'i Jesosy ny fanarandy azy. Hanovozana fiainam-panahy. Manabe ny ankizy sy ny tanora olom-banona ary anaradian'i Jesosy Kristy. Manomana ankizy ho vanona sy ho vonona hampadroso ny firenena. Misy maneran-tany ary tsy latsa-danja eto i Madagasikara izay miparitaka manerana ny nosy. C'est une mission d'évangélisation. C'est une grande famille unie dans l'Eucharistie. C'est une communauté dans laquelle le Christ est notre source de motivation. C'est de faire Jésus mon idole. Tao amin'ny FET zany nahafantarako hoe Andriso bebe kokoa. Lasa masim-piainana mba lasa hoe mba endriendry kokoa. Anisan'ny nampitombo fonoko ny FET. Nanampy ahy tsy ho azon'ny fankapanahy sy ny rendrarendra isan-karazany. FET Saolae Sura Lamamante Lamamiate. Mitondra fanabeazana, fahalalana, fahaizana manasa olona. Izay lasa mazoto mivavaka satria mety misy fotoana kamokamo mivavaka. Rehefa tadito hoe FET dia mazoto mivavaka foana. Raha tsy FET zao dia tsy afaka nanao adoration. Taloha za tsy nahay nanasa vilia dia izao lasa mahay. Dia lasa mahay mitarika ihany koa izay tena ilaina be amin'ny travail de groupe izay atao any am-pianarana. Ka miteraka anao ho fitaratra sy ho fakatahaka ary ho filamatra manodidina andreo rehetra izay misy anao. Ireo manambara fakaiky ny farany mitsangana ny fakatiavan-teny mbola velona fa rehefa maty anie ty sarany sany